voalohany indrindra izaho dia solombavambahoaka amin'ny Madagascar voafity teto amin'ny boriboritany fadiny raiky amin'ny telopolo zay ny faninana anisan'ny lany teto ny tenako ka tsy izany tonantonana teto tiako hoentany renanitra fa io ny fitarenana tonga taty amiko io tamin'ny 1er octobre sy 10 octobre tsy manana olana amin'ny FLM kristianina ohatrazoko io noho io fitarenana io dia efa nanoratra ny tenanay tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement ministry fitsarana Didim-panjakana misahana fanajariana ny tany ministry mponina be ny tanàna mpanorotena ny tanàna Antananarivo mba hanafoanana ny arrêté zay nameny ty ny fiangonana hafa dia eto amaly ny avocat ny FLM izaho miresaka eto koa tsy politisianina fotsiny fa teknisianina ny domaine koa lazainao fa hoe mbola misy teorakafo ao fampahatany nalainareo io ny saritany tompo io ny terrain rehetra io ny terrain fanaovam-baolina natao hoe finoana tapitra io daholo nanaovana baolina io ka tsy nitombony zany faro milaza ny pasteur ny FLM fa mamaky ady aminy any vahoaka sy mamaky ady amin'ny FLM izay fa ny FLM tompoko io ny convocation ny police ny FLM pasteur ko nitory ny filopokotany io ny antsomy police azy izany ve no atao hoe mpivavaka tompoko hoe torinao any amin'ny police io ny convocation ka noho izany dia manambary izay fa ity arrêté ity izay tolo-kevitra avy amin'ny tale généraly fananantany teo aloha no nameny teny FLM fa ny tany dia mbola veritsika any izy ny filazan'ny FLM mafa hoe io tany io dia tany titre borné aminy Didim-panjakana hoe ta malagasy aseoko anareo manao antso zay ampitondra fanjakana ngefa misy fietsiketsehana député voafity tamin'ny Mapara ako fa rehefa lany dia solombavambahoaka malagasy tsy vaky volo ireo ny dossier rehetra nge jeté ny tribunaly dia ty fanohanana misy sony BDP ity io reto ny sonian'ny vahoaka rehetra ka io no angatahana foanana ka za dia milaza eto tsy tomponantoka intsony izahay amin'ny zavatra mety hitranga na mbola miziriziry ny FLM fa hiady amin'reto fa aoka tsy afangaro ny ady tany sy nresaka fiangonana fa vatana saina fanahy zay ngamba ny apetraka ka zay anao antso eo na mitale général ny domaine izahay amin'ny atalata ka raha tsy misy ny fanapa-kevitra raisina efa ny tena premier ministre ny filoham-pirenena efa nandalo teto efa tsy misy fanapa-kevitra raisina dia manambary izay fa dia hiady fototra koa vahoaka dia aleo fampitady eto tsika